Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe ity isika amin'ity anio ity mirary ny soa indrindra ho anao sady ity am-piandohana mba hitondra soa anao mandrakariva ny fianarana tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ho kely tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo dia mba ho tanteraka aminao zany 𝐒𝐄𝐇𝐓 hitondra voka-tsoa anao mandrakariva. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra hoe tsara indrindra mbola fiampisaoranao zahay ny amin'ny aina sy ny teninao izay omenao anay. Misaotra anao ihany koa izay mitaona anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny mba hianaranay ny teninao ary ihany koa mba hahafahanay mandroso bebe kokoa ny fanarana anao. Dia meteza Tompo fa voniko iainanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe izao tontolo izao sehatra hanatanterahana ny iraka. Izao tontolo izao sehatra hanatanterahana ny iraka. Hamaky isika ny Apokalipsy 7:7 sy ny 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa endry nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ariny samihafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava sady nitana sapandro fety eny an-tanany. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe ny famonjena ny ho an'ny Andriamantsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Amen. Ninina noresahana tao amin'ny lesona tamin'ity herinandro ity ny amin'ireo lahatsoratra roa izay manasongadina ny mahazava-dehibe ny fanaovana mpianatra ao amin'ny iraka lehibe sy ao amin'ny afatry ny filazantsara mandrakizay. Mahaliana fa farafahakeliny misy teboka iray toviana izy ireo dia ny toerana hanatanterahana ny iraka. Toy izao ny voambarany avy manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra indray hozy izy ny Apokalipsy 4:10. Izany hoe natao hanatratra ny saranga rehetra, ny firenena rehetra, ny fiteny rehetra ary ny olona rehetra ny filazantsara ny Kristy. Ny herin'ny filazantsara dia ny fampiraisana ny voavonjy rehetra ao anatin'ny firalahiana lehibe. Ohatra tokana ny natao ho alaitsika tahaka ity Kristy. Ho foana ny fanavakavahana sy ny fialonana mampisara-bazana ny firenena rehefa manaiky ny fahamarinana arak'izay isehony ao amin'ny Jesosy Kristy isika. Ary ampifamatotra ny fotsika ho iray ihany ny fanahin'ny fahamarinana. Faritra ara-jiografia 3 no tao an-tsain'i Jesosy rehefa nilaza izy hoe ianareo izay izy no vavolombeloko. Dia ny faritra voalohany dia rehefa miteny izy ianareo vavolombeloko any Jerosalema. Tamin'izany andro izany dia tena akaiky any Jerosalema manko ny mpianatra. Koa izany ny votoatin'ny tenin'i Jesosy. Dia hoy izy hoe atombohy amin'ireo olona akaiky anao ny fijoroana ho vavolombelona momba an'Andriamanitra. Izany hoe manomboka ao amin'ny ankohonana eo anivon'ny fianakaviana ny mpifanolo-bodirindrina ary namana ny asa. Io izany ny toerana voalohany hanatanterahana ny iraka. Dia ny faharoa avy eo dia tohizana hoe sy eran'ny Jodia sy Samaria ary voakasiky ny iraka tanterahantsika ireo izay azo lazaina hoe akaiky nefa lavitra antsika koa. Ao anatin'izany ohatra ireo olona mitovy teny amintsika, ny mitovy kolontsaina amintsika kanefa tsy iray amin'ny amintsika mitoejavatra iainana. Io izany toerana fanampiny hanaovantsika ny asa. Faritra fahatelo dia ankoatran'izay dia hoy Kristy hoe ary hatramin'ny faran'ny tany miantso antsika Andriamanitra hanatratra ny olona any amin'ny toerana rehetra, ny firenena rehetra, ny vondron'olona rehetra, ny samihafa fiteny sy ny samihafa fiaviana. Io ny toerana farany hamintantsika ny iraka.
dia ny fanamby dia mila mivavaka isan'andro isika. Indrindra mandritra ny herinandro ity ho an'ny fiarahamonina izay misy anao, ny tokantrano misy anao, fa tsaroa fa misy antony nametran'Andriamanitra anao eo amin'io toerana io. Anaova fiaikana, fantaro ny toetoetra ny mampiavaka an'ireo mponina ao amin'ny faritra misy anao, zany hoe ireo karazan'olona manodidina anao, ny fokony haviany, ny atoko-pinoana misy azy, ny taonany, ny fari-piainany, mahantra ve sa manan-karena, ny fiteniny manao ahoana, dia ankatao amin'Andriamanitra hanoro anao ny fomba mety ahatonga anao fantsona hampita ny fitiavany amin'izy ireo. Dia ho aminao ny fahasoavan'ny Tompo ahafahanao manatanteraka izany, ary angataka ny fanahy masina isika mba kahery isika sy hanoro hevitra antsika mandrakariva. Rirana masina tsara indrindra, mbola velom-pisaoranao izahay eny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, dia misotro anao ihany koa fa manoro lalana anay ny amin'ny hafatra ao, ny amin'ny tokony ataonay, ny mission izay apetraka ao aminay, eo amin'ny manodidina anay, akaiky anay indrindra, mihitatra eo amin'ny toerana misy anay, ary indrindra eo amin'ireo hafa mety ho hafa kolontsaina sy ny hafa firazanana aminay ihany koa. Anatin'izany dia mangataka ny fahaiza aminao rehetra avy aminao izahay, dia ny fanahinao masina daridala aminay mandrakariva. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.